Efesianina toko fahatelo. Ny fiangonana zava-niafina hatr'izay hatr'izay. Efesianina toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary noho izany izaho Paoly mpifatotra an'i Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilisa, raha mba renareo ny fitondrana ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ahy ho anareo, fa fanambarana no nampahafantarana ahy ny zava-niafina araka ny voasoratra tamin'ny teny fohifohy teo. Ary araka izany, raha mamaky ianareo, dia ho hainareo fantarina ny fahafantarako ny zava-niafina ny amin'ny Kristy, izay tsy mbola nampahafantarana ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa, tahaka ny fahanambarany fanahan-kehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany, dia ny ahatongavan'ny jentilisa ho mpiray lova sy ho tena iray, ary ho mpiombona ny teny fikasana ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara, izay nanaovana ahy ho mpanompo araka ny fanomezan'ny fahasoavan'Andriamanitra, izay nomena ahy araka ny fiasany heriny. Eny, izaho izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena izao fahasoavana izao, dia ny hitory amin'ny jentilisa ny harenan'i Kristy tsy hita lany, ary ny hampahazava ny olona rehetra mba hahalalany izay fitondrana ny zava-miafina, dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra, mba hampahafantarina ireo fanapahana sy fahefanany an-danitra amin'izao ankehitriny izao, ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondran'ny fiangonana, araka ny fikasana hatr'izay izay nataony tao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika, izay hananantsika fahasahiana sy fanatonana amin'ny fahatokiana noho ny finoana azy. Koa izany no angatahiko aminareo mba tsy ho ketraka amin'ny fahoriako ho anareo, fa ho voninahitrareo izany. Vavaka hahazona fanambarana. Efesianina toko fahatelo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahairaika amby roapolo. Ary noho izany no andoalehako amin'ny iray, izay ahazoan'ny fianakaviana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany anarana, mba homeny anareo araka ny harenany voninahiny, ny mba ho hatanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo, mba hitoerany Kristy ao amponareo amin'ny finoana, ka hamaka sy hiorina mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba hahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny hahafantatra tsara izay sakany sy lavany, ary haavony sy halaliny, ary hahalala ny fitiavany Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenoana anareo ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahitsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika, ho azy eny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy, hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Ianao zay mitoetra ho amin'ny mazava, tafangony eo amin'ny fanatrehanao, antony fitiavanao tsy misy fetra, anao ny dena sy hazy rilay pahary tsy to. Rely
namiratra taminay ny tavanao riray ny fahasoavana feno fiandrianana tao aminy Jesosy zanakao ny fanahinay no tahiny mitsaokanao anao ny tena sy hazo